Eny are, de faly miarahaba antsika rehetra manaraka ny carte sur table zay fanaon'ny gardien de la révolution isan-kerinandro moa rehefa tsisy programa mifanindry amin'ny programa ny asa moa satria tsara marena tsy asanay ty raha ny marina, zay tsy mitovy am'le mpanao politika sasany tsy manana asa afa-tsy miny azy, fa ity zany de fanompona sacerdoce dia rehefa misy fotoana afaka midegager fotoana dia mandatanteraka. Am'ty takariva ty dia araky ny lahadinika zay naroso antsika tamin'ny maraina hoe manahoana ny fivoaran'ny toe-draharaha-pirenena, zany hoe somary mode malaladalaka androany tsy lohahevitra anankiray ohatran'le teo aloha zao hoe inona moa filazantsika azy iny souverainisme, fa na zany ary ny foto-kevitra zay ijoroan'ny gardien de la révolution eto moa tsara tenenina tsara fa izahay dia ny ligne ijoroanay dia ny souveraineté. Samy manana ny ijoroany moa ny fikambanana tsirairay, fa raha vao miteny hoe GDLR zany de zavatra tokony ao an-tsainareo avy hatrany de hoe souveraineté, io zany ho anay ny fototra mamparary ny firenena, tsy misy ny atao hoe souveraineté. De izay no afaka misy déclinaison maro samihafa amin'ny alalan'ny toe-draharaha maro samihafa. Zay zany ny anay ny fototra. Ka ny zavatra ho resahana rehetra de manodidina an'io amin'ny fanehoan-kevitra rehetrarehetra. Androany zany dia le hoe manaona ny fahitantsika ny toe-draharaha-pirenena, samy mahita tsika, tsy hanao commentaire aloha fa samy nanatrika atsika, ny zavatra nivaingana ngeza be teo angambany dia nisy ahoana ry zany hoe misesisesy ny fanendrena olona amin'atao hoe conseiller teknika na conseiller spécial zay filazana azy ho an'ny filohan'ny fanavaozana. Dikan'izay manantena tsika zany fa rehefa matanjaka ny mpanolontsaina dia tokony misy zavatra mivaingana hita. Miteny moa ny sasany hoe reo anie ka mpanolon-kevitra fotsiny fa tsy mpanapaky. Fomba fialana miala ilany zay, matoa ny olona anankiray maka décision de après conseil, zay le izy. Tsy misy filoham-pirenena eto ambony tany ka naka décision am'zao raha tsy efa niconsulte ny mpanolontsaina. Mety mihaino izy, mety tsy mihaino izy, fa tsy maintsy mihaino andreo izy. Dikan'izay koa zany matoa reo na tsoa na dia miheverina ary heverina fa angady matapakahatra ka eto moa tsika ahita azy zay fivoaran'io fa zay aloha zany zava-nisy anankiray. Zava-nisy faharoa ataontsika hoe zavatra nisongadina dia ireny fivoahana nataon'ny filohan'ny fanavaozana tany ivelany reny, izay samy nahita tsika, samy nare fa hoe niova eny am-pandehanana ny fanazavana, zay nilazana hoe fivoahana stratéjika, de aveo ndray fivoahana par sécurité, de aveo ndray fivoahana fitadiavana partenariat, zay zany. Samy manana ny version-ny zay nilazany azy ny ao anatin'ny fitondrana, tsy avy aty ivelany fa ny ao anatiny. Donc zany ahitantsika hoe inona no marina, inona no tsy marina, samy manao ny lecture-tsika ao anatin'izany zavatra zany. Fahatelo manarakaraka an'izay ny zavatra misy koa dia ny ireto atao hoe bras armé ve filazana zany, miala tsiny ary hoe bras armé tsy voatery hoe fitaovam-piadina fa atao hoe ratsa-mangaiky ny fitondrana, efa manomboka manana langage na raha matahora, surtout tato ato zany braqué aty aminay aty ivelany ny maso, hoe tsy zay lazainy lahy akory no marina, tsy zay lazainareo any ivelany no izy fa eto ny tompony satria zay eto amin'ny fotony no mahita azy, ary le langage moa mody tamy voalohany hoe mandehana ty raha manana ny marina, zao ndray mandehana ty raha lehilahy,
tsy azoko aloha ny zany le atao hoe lapsus révélateur hoe raha ohatra ka foto-kevitra tongava ty raha marina ny zavatra lazainareo ka te hitondra anjara briky zay le nahazatra teo fa zao lasa mio hoe tongava ty raha lehilahy de anareo ihany no miteny hoe inona zany sensen'le hoe tongava ty raha lehilahy nefany a raha tsy diso aho a ho anareo zay niainan'le izy tany dia zahay ataoko hoe zahay fa tsy zahay ihany fa maromaro ny diaspora source ny fanovozana fanovana tany Madagasikara dia ny fiarah-mientana no nahatonga an'le izy zaho ndray lasa hoe tsisy ilana anareo any fa zay eto ny tompony tsy haiko ny filazan'zany a tsy mpadolaka ny tana na cracher dans la soupe ho zay zany vazaha hainareo ny dikan'izany fa hitanareo tiako tenena aminareo zany ao ambady kristy tsy hoe manao mitaraina tany baka fa ahitanareo le langage le discours zany a tsy fantatra ntsony zay marina fa tantôt fotsy tantôt mainty a kanefa moa plus miteny ianao a dia plus ianao mise révéler zay zavatra afeninao io moa afaka manao fitenenana miodikodinao ihany fa mivoaka eny ihany ao am-po zay rehetrarehetra zany a ny zava-misy a nandidina zay fotoana zay teo koa ny pseudo concertation nationale zay tsy hitabeny any ny fandehany zavatra nanahitra azy o mostanina ianao moa anatin'ny communauté musulmane tsara ho fantatry ny olona zany dia somary se démarquer ny communauté musulmane am'izao vo akoatran'le anankiray maly iny a tamindro andray mahita inona moa izy zay nanao concertation nationale ny silamo de leur côté koa fahalalako azy ho réponse an'lay nataony zareo kristianina sy nataony FFKM reny zany a siny eo daholo hoe misy dikany ao ary raha ny fantatro koa dia hisanao concertation manokana koa ny diaspora raha zay aty efa marere feo zay hoe isy diaspora nao concertation manokana zany hoe satria tsy représente ny olona dia lasa nanao concertation manokana daholo ny tsiray ce qui n'est pas mauvais en soi satria ho hita eo ny fahasamihafany inona ny priorité ho an'ny tsirairay donc azo lazaina hoe dépassé par inona moa zany dépassé par des événements dia misy zavatra mipoitra eny am-pandemia zay zany ny akapobe ny zava-nisy ka tsika aloha zao mbola mitatitra hoe inona daholo ny zavatra mitranga ka omeko ny rahalahiko mostanina ny fitenenana sady izy koa vao zao nandray fitenenana dia fampidirana fotsiny moa ny ahy iny hoe inona ny zava-nisy tao ao zay mety misy koa ngamba any aminao fa meranao fitenenana misaotra paster nanome fitenenana faly miarahaba atsika vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy ankanavaka na aveiza na aty ivelany na any a Madagasikara manahirana manko tsy hiteny amin'ny toedra raha politika misy am'izao satria ohatrany mahita miea le raha politika zany ohatrany miha mandeha amin'ny fiteny hoe atao kisarisary fiainana dangodango ohatrany miteny daholy zay te hiteny zay miseho manakaiky ny fitondrana manome vava vo tsy ela moa ialako tsiny paster ohatrany nisy namana moa izy mifankafantatra tsara de hoe tsy mahay nininona ianareo any andafy zay aty tena tompony tena mahay mampametra-panontaniana ihany tena mahay inona moa ianareo mahay le kisarisary ny teny kisarisary teny zany tiako teneny satria maninona ohatrany be vava be daholo ohatra zany natao zalahy tamin'ny fitondrana teo aloha misy ao amin'ny fitondrana ankehitriny a taty andafy foana izy de niteny de zao reo tonga eo amin'ny fitondrana any a Madagasikara de mahagaga reo olona reo ihany a mampiteny olo lafa hoe ianareo any andafy ndray hono tsy misy ninona tsy misy zavatra fantatra anareo any mampametra-panontaniana fanontaniana apetrako ary
ianareo ve tany na vita tandrodany fitondrany iny ianareo rery. Zay zao fanontaniana ray mety mamaly izy tsy haiko mety manao vidéo ndray izy amaly atsika pasteur. Ah, c'est sûr. Raha tsy diso na io phénomène ataonareo phénomène jeune Z io raha tena avoakanay daholo momba an'ireo fantatra anareo hoe afaiza daholo ny atombohany fa zay moa izy colonel ray zay hoe secret d'état secret défense tsy azo tenenina foana moa zany le politika fa mifankafantatra zany tsika rehetrarehetra reo inona izany nanao any inona nataondray anina fa tsy ho tantarentsika eto fa le matetika le bevava foana zany le irakiraka misy publication namana zay ana Facebook miteny hoe misy olona ampitenenina foana zany ny asana amin'ny ao firenena de miteny fa io zany tianay amarinina aloha zay tsy influenceur manko mila ankatoavin'olona mila tian'olona mila manao zavatra tian'olona mila manao mampiomehy zay tsy influenceur zay tsy mila na tian'olona na tsy tian'olona tsy manino zany fa ny anay leader d'opinion tsy afaka avadibadika anao efa misy opinionay zany ny ao andohanay zany ny idéologienay toanany hatramin'ny farany na iza mifaly na iza tsy faly. Rehefa nitaky le fandrodana fanjakana teo aloha zay de hoe andao anao refondation de refondation foana zany masomonay ao anatin'ny sainay na iza ny faly na iza ny tsy faly. Raha misy am'izao misy moa ministra miteny hoe tsy mbola transition ozy fa transition inona moa ny teneniny transition constitutionnelle. Za moa tsy de spécialiste en droit constitutionnel fa mba miangavy reo spécialiste en droit constitutionnel rehetrarehetra ao amin'ny tanàna mba hiteny mba hanazava hoe inona moa ny tian'le ministra ambara satria ohatrany manomboka tapahaizana zay le ministra satria miteniteny be izy tato ato adino le foto-kevitra ny joroany androany izy ohatrany miteniteny be raha miteny an'izay de atao hoe mankahala sa alahelo-kanina tsy malahelo anao zay ary tsy malahelo hanina hoaninao fa mahazo mihinana. Am'le refondation nitadiavinay izy moa resahan'ny pasteur ty hoe ny idéologie anay souverainiste zany souveraineté zany bon misy souveraineté moa misy souveranisme ny souveranisme idéologie fa ny souveraineté le fahafana ny souveraineté koa zany hoe misy état de droit et de fait le pouvoir suprême de l'état zany souveraineté mametraka fanontaniana zay androany satria hita fa inconstitutionnel zavatra misy am'izao tena tokony mesure exceptionnelle nefa na prime ministre ara androany miteny hoe tsy azo arodana hono reo tsy azo arodana dikan'izany hoe sady tsy ny fidina ianareo miseho hoe lanim-bahoaka tolom-bahoaka mbola débat zany fa le mitikeanay am'izany hoe tsy azo arodana tsy maintsy ekena daholo zany sitrapona ataonareo androany nefa nareo hitanay efa mibaribary mazava fa hoe makaiza le lalana ohatrany fa manomana fifidianana ohatrany tsy hay tsony inona ny tianareo atongavana todiako manokana amin'ny vahoaka malagasy zany ho anareo rehetrarehetra miseho hoe be commentaire be ao mitolole inona lacrymogène zao hoe zao ve zavatra nitadiavinareo hatram'izay zao zava-misy zao niadivantsika tamin'ny régime Rajoelina
le fanambakana manao ohatran'ny zazakely le vahoaka malagasy. Ny zava-misy am'izao a ohatran'ny hopira noho le ahiahy teo aloha ohatran'ny hopira na fomba fitenin'le ministra ny prime ministra n'le olona manohana fitondrana ohatran'ny mihevitra ho zazakely le vahoaka malagasy. Raisiko exemple fotsiny hoe tam'ty herinandro ty a resaka hoe volamena ino koa moa le namana le nitenina amy video omaly hoe niteny hoe inona mo nareo ve mahafantatra an'le olona nareo ve mahafantatra an'izao inona zay tsy mahafantatra inona zay ngapa aminany fa le olona miteny sy le manana ny dossier rehetrarehetra de misy za tsy accuse an'izaniza mialatsiny tsy miaccuse an'izaniza fa le fomba fiteny zalahy alamino ihany satria zay mandrangitra an'le olona mampatezitra an'le olona amy farana mampitrohatra ka tsy mba tsy atongavana am'zany a mitrohatra zany ndray mandeha zany a mety ho ratsy zany a fa aleo a tohina milamina mamoaka hevitra manazava mifandresy lahatra fa tsy mifampiteniteny hoe ianareo manana ny marina. Raisiko exemple fotsiny hoe raha ohatra ka za zao ve tsy haiko na première année en droit ary mahafantatra an'zany hoe raha voasambotro ianao a na voarohirohy namono olona nangalatra zavatra tenenina voalohany any am'le mpanao enquête any amy PV hoe tsy nanao zay foana na maka avocat ianao a tenen'olona hoe tsy nanao an'zany a na efa nanao sy rehefa tsy mahita preuve moa reo ahoana moa ny accusena azadino fa nisy mpandraraha ataontsika hoe tamy télé ary nisy émission de niteny le rangahy hoe izy manana proof hoe izy ny manodikodina rem-pirenena izy manana proof fa izy ny manao de androany aiza izy mitsoka hitatsika rehetrarehetra zay tsy nanao ratsy rehetrarehetra mitsoka daholo nefa ireo tsy nanao ratsy a tsy nahitana proof fa rehefa tonga le fotoana tsisy zay marina tsy hivoaka zay ka rahalahy ranamana isany miangavy an-tanandroa mba asitsika fandanjalanjana ihany tsy mifandrangitra atsika am'le vavavoaka fankafantatra daholo tsika raha miteny ianao androany hoe tsy mahafantatra ninninony zay ary miteny aminao fa zay mahafantatra bebe kokoa zavatra mandalo ao a Madagasikara noho ny ianao mipetraka ao a Madagasikara zahay a mahita dossier bebe kokoa noho ny ianao mipetraka ao a Madagasikara fa aza mieritreritra ka ianao ny mianao mahafantatra ny rehetrarehetra tena mialatsiny a tsy miantsiady aminao fa lanjalanja ihany le vava satria ohatran'ny miakatrakatra be manko anao omaly zay a miteny le diaspora azadino a zany diaspora zany teneniko foana anisany mampidibola goavana koa ao a Madagasikara noho ny ianao mipetraka ao ianao zasy tsy mandoa impôt donc zany hoe aza fanambanimbany fa firenena iaramanana io a firenena iombonana io a aleo mifandamina ihany rahalahy zay mba afatra tsipy ho any rehetrarehetra manaraka an'izany a point kely atsipiko paster de ahiahy tsy havanana ohatra mana miahiahy zay androany a hoe ny transition mbola tsy transition moa izy ok tsy transition zany ekena zany tsy transition ozy anareo fa transition tsy haiko iny sarotra amiko iteny hoe transition constitutionnelle ohatran'ny mitovitovy 2009 ihany a ho pira ihany satria mijerena aloha hoe 2 ans de hoe dans 3 mois soloina le gouvernement atao évaluation fa ohatran'ny manomboka miazakazaka
makany amin'ny durée indéterminée zany satria manomboka misy groupe zany a ampiteneniny de hoe tsy ampy 2 taona fa tokony ho 5 taona ho avy ihany zany le teteza mitatra Zay mihitsy. mampiayay a c'est en mangeant que l'appétit y vient ko zay zany manomboka hoe misy appétit zany ianareo de nefa kosa le point ny ilaitsika ny tadiavin'ny malagasy resaka refondation resaka relance économique ary tsy teneniko akory satria olona tsy mahazo manda zany eny tsy tokony hanao relance économique zany e refondation ny ao kokoa ny refondation zany aminay a resaka hoe mialatsiny ataoko amin'ny teny vazaha rétablir la légitimité démocratique zay zao refondation réforme économique et lutte contre la corruption zay zao ao anatin'ny refondation fa makaiza moa tsika tsy fantatro makaiza inona ny régime juridique inona ny texte hatram'izao a fa firy volana zay tsy efa 4 volana mahery tsy mety mazava ny tsisy tondrozotra mivoaka hoe hoaiza le refondation io zany ny FFKM indray zany nalefa natao fitaovana nanenjika ny zavatra iny a hitanay le nandalo tany amin'ny faritra ohatran'ny tampohana tampoka de taitaitra daholo ny tany amin'ny faritra gaga zay mahita le hoe miazakazaka indray le olona aleo ataoko fiteniny avana avaratra kely hoe atsika mitady fédéralisme zany mba tokony tonga saigny fa hoe efa nandalo teo atsika efa nisy discussion nationale tamy 2010 namoaka résolution tsika FFKM fa nandray andraikitra nandray anjara tonga tamy tokony ho izy ve le fédéralisme tadiavinareo nisy concertation conférence au sommet 2015-2016 ny ratsiraka navy amin'ny ilaitsika ve zegny niany atsika be resaka de magneka ataon'olo fitaovana de io fa hoe ambelao izy hiasa gn'ino miazakazaka anareo jiaby mitady toerana mitady plasy azoko mosary olo jiaby azoko tsara zegny fa tokony tonga saigny agny anareo hoe efa maro nandalo teo nava le mosaregna anareo efa hela be ve zagny sa hoe aleo mihinany ihany toy zay matiny ihany tsetsatseratsiaritra igny aleo ajanontsika eo pastera sao de ataon'olona hoe masika be fa tsy resaka masika io a mampatonga saigna atsika malagasy hoe ohatrany mamofopofona teteza mitatra izy zay a ary le atao hoe micréer groupe de ataotsika hoe milice be de be a mampanahy hoe asina amy teny inona na le tanora ary hoe structurena ny GNZ atao efa atao fitaovana mihitsy zany le tanora indray zao hoe henohenonay aloha ataony henohenonay satria zay moa tsy mahay nininona ty andafy de hoe hidina an-dalabe atao fomba fitakina androka vazaha hiasa iaraka amin'izy tsy haintsony inona ny tianareo atongavana am'izao situation géopolitique mafana be indrindrandrindra amin'ny océan Indien io a
mba tegna mila concertation ihany ry zalahy fa tsy hanaonao foagna atsika satria efa nisy décision niraisina tany amin'ny deuxième république anisany mandraky ty androany ankamaroan'ny malagasy mbola magnome tsigny ao mihitsy mbola misy manompa zay filoham-pirenena tamin'izany fotoana nefa ohatran'ny situation misy am'izao nalefa tsy nidinihana roana ny vazaha natao zao rehefa potika ny ekônomia rehefa tsy mahantra ny Madagasikara ny mahantra de any am'le filoha le tsiny de mitodika aminao Andriamatoa Mikaela tantara efa nisy io deuxième république mbola nitondra taketra tsika hatram'izao ka mana zay hoe hopotena ve ty Madagasikara ty mba hitatsika ve zavatra mandalo ao Libia, Haïti ho tadiavintsika ve Madagasikara efa manomboka misy manko satria efa misy groupe clan atahorana na le ministra voatendry ary matahotra an'le olona misy mitaraina aminay am'ireo ministra nareo reo zay moa resako am'le olona niresaka antsika omaly pastera hoe na ministra nareo misy miteny mitaraina fa tsy mahasahy mivoaka ny chef de service ny direction mitaraina ny zava-misy mino afa tsy le any aminao reo izy mitaraina fa am'le olona afaka miteny ohatranay fa zay moa mbola tsy tonga am'le stady hoe ohatran'ny natao teo aloha hoe mamoaka dossier isan'andro satria reny manko lasa voakarama ihany le mamoaka dossier zay zany tsy am'le le olona voakarama hoe tsy maintsy amoaka dossier tsy anjaranay mamotika ny karieran'olona tsy anjaranay mandoto ny fiainan'olona sarotra be zany mamotika fiainan'olona zany tena responsabilité goavana zany fa magaga anay le olona mavita mamorona dossier fa tena sarotra zany hoentinao mandra-pahafaty zany hoe mamotika fiainan'olona zany nefa lasa sport national le izy ao amintsika Madagasikara mamorona dossier mandoto olona manaratsy olona nefa le tena tompon'antoka le tena mpanao ratsy de iny ihany tsy lanilany any izy mikarama olona fa tsy matahotra an'izany zay satria hatreto tsy mbola nanao ratsy tsy mbola nanao trafika na de hoy za hoe zany moa na olona manao trafika reo ary tsy teny hoe izy nanao trafika fa sao de lava loatra ny ana pastera fa loatra de misy zavatra manetra loatra sady manahirana tamin'ity herinandro ty misaotra atsika misaotra nostanina mirebondir zay lazainao zay mihitsy hoe tsika raha ny olona mifanoratra amitsika sy olona mandefa dossier amitsika angambany efa ela tsika mirahalahy reto sy namana fa efa nanakarena hoe petafo ihany na fa nanao an'izao tary tiany zao misy dossier hatramin'ny nampitsara aza tonga ty aminay aloha fantatrareo zany fa tsy hiteny zay fa na zany na tsy zany dia tehirizinay tsara ho so reny zay tsy sanatria zay zany mahay manavaka tsara hoe raharam-pirenena sy affaire personnelle io koa mbola mila ampianarina n'lay milaza azo mpanao politika ao Madagasikara ny raharam-pirenena hafa ny affaire personnelle hafa donc zany zay tsy hiditra am'izay zavatra zay saingina zany na tsy zany tehirizinay reny raha misy ilana azy any aorina mba ametrahana état de droit tsy very reny ary isaorana anareo izay mifandray aminay mandefa an'ireny tsy information fa document et preuve à l'appui aloha azava tsara resaka tsy feo re na hoy rakoto
na hoe le koto lalahy maitsoambo zay fa tsy neven'olona sasany azy na hoe mostamy na ozy saintia na ozy dokotera raha koto izy moa anarany anakireny Maroc na ozy non tsika tsy manao mandany andro hoe ampitenenina ny influenceur na no leader d'opinion fa tsika mandeha amina fe ray zay fa ity misy zavatra anakiray tsikarotro hoe misy milalao afo ary tia mitodika aminareo ao andapa fantatra hoe fa nareo a mampiasa an'ireny olona miteny nareo fa tsy miteny aminay hoe nareo tenyle rahalahako satria samy avy any atsimo-tsika il va se reconnaître hoe akombony ny vava tsy fiteny zany rahalahy en plus c'est impoli je pense que vous êtes quelqu'un d'éduqué et quelqu'un de raffiné mialatsiny amy teny frantsay raha izy io moa tsy tia miteny frantsay io fantan'le olo resako eto donc si vous croyez être raffiné éduqué et même peut-être vous appartenez à la classe bourgeoise, ça ne se fait pas. Par tout le respect que je te dois. Tutoyer anao satria rahalahako iany. Fa izao, rehefa nareo no manao an'le izy de mety. Ohatra aminankiray am'zany misy miteny ao, misy tsy nahalala mihitsy angamba tsy fantany zahay hoe iza. Hoe nareo anie miatake an'ny colonel, ataoko mahitsy le izy a, satria tsy zakanareo izy fa tsy merina ohatranareo. Oh! Fa ino ty resaky ty? Matetika ny olona rehefa en perte de vitesse de milalao an'io resaka ethnie io. Io le zany no corde sensible lalaovina hoe mialina nareo satria izy avy any atsimo. Mba fantatrareo moa zany teny eto. Zanaky Fort Dauphin, zanakan'Osy, ary tsisy olo afaka zafinandro, famille zafinandro ny anarako. Afaka manontany an'izany nareo any Fort Dauphin. Hoe iza zany zafinandro zany? No zany aza ne jouez pas à ce petit jeu-là. Satria andoro atsika io, hanimba atsika io. Ary zay namoahanay an'le article hoe l'unité nationale ry zalahy fa tsy lay régional. Za manaiky hoe ilaina lay hoe mila conjuguena ny force régionale fa ny dangereux de tadiavin'le rony handeha any amin'ny aferany otosototsy ity revi ty mialatsiny am'le fitenenana de lalaovina le resaka ethnie ry malagasy eo aza mety lalaovin'olo am'zany zahay reto jereo tsara mostana zanaky dego za zanakan'Osy ina moa ny arahana eto raha ohatra ka ny région nay no nataonay aloha tokony tsy niaraka ato amy GDLR zay fa hoe fandarany zanakan'Osy fandarany zanakavaratra misy dikany matoa zay nitsangana azonareo aleo ilaza secret ngamba zay fa maninona rehefa nanangana GDLR zay tsy ohatran'ireny atoko politika reny hoe ela ve very sezatarianana de andao hiaraka ao zao misy atoko misy plateforme mitsangana zay ndreo tsy hanonany narina fa ils vont se reconnaître jereo dolo hoe tetiny izy reny rafa le tsy olona le tary amin'ny transition 2009 de tsy nahazo place tany de le ato koa nanantena de tsy nahazo dia miaraka ao daholo de mitaraina hoe andao volo soloina lokony drapeau soloina ny hiram-pirenena hoentilany amina resaka émotionnel le gasy fa tsy miditra any am'le fond le problème zahay reto raha nanangana GDLR tsara ho fantatrareo de tena natsona tsirairay ary tsisy mifankalala tsy misy roy mpihavanana tsy hoe mpiara-miasa na mpiara mivavaka io mostana io ny anarany fotsy de fa hitanareo fa inona dikan'izany mostana zany le tsy tononoko anarany eto le numéro mahazo slamo io zalahy io nisy sarina zay tany hitanareo ngamba nisy tany amy mosquée de halanareo kristiany fa ina ny rahanao amy slamo misy ny sasany esoro na croix eo aminao ozy izy fa tsy mendrika aminao fa ianao miaraka amin'ny olona tsy kristiany oza hoe tena misaotra aminao le tu io fa vo maiko ataoko ngeza be le lacroix satria ho ananany lacroix mampiray fa tsy mampisaraka le izy zany le GDLR zany nataonay laboratoire mihitsy hoe ohatry zao le nanay zany tsy hoe idéal hoe mba tianay Madagasikara mba ho iray fa nasiona hoe azo atao miray ola tsisy mifankalala misy adventiste ato aminay misy luterana ato aminay raha ohatra ka zay misy anasa zay misy slamo ato aminay misy agnostika ato aminay hitanareo iny misy athée ato aminay ina ny aton'izany io le unité nationale tsika raha mbola tsy manana le sentiment d'appartenance hoe gasy aho aloha zay aho vao an-tanosy zay aho vao betsy misaraka zay aho vao betsy leo tsisy raha manjary eto
satria lasa hifanao revanche eto hoe bon anjaranay avy ananina ndray zany zao mitondra nga izy ty oetin'oatra zany intérêt général de la nation eto dika zay matoa zay mitatatata hoe ataovy ny concertation inclusive de misy dikany tompoko satria no samatsamahana le vahoaka tsy resaka hoe tsy resaka hoe fefokay inona anatiny tatata raha ataotsika hoe supposons hoe ray aman-dreny ara-drazana fotsiny nitarika an'iny de zay koa nanohatra hoe nao tsy anareo ray aman-dreny ara-drazana rery ty madagasikara ty fa ao koa ny kristianina ao koa ny silamo fa le izy tonga de hoe ty privilégié ka eto ah zany de fa satria zay miteny mialoha satria zavatra tenenay rehetra tanteraka doy a anome ohatra aho so averinareo fa hoe za tsy mahiolona akory ka maminany mialatsiny aminao pastera mahiolona fa projection no nataonay hoe jereo nareo tsara fa tsy ho volana tsy ho roa taona fotsiny io fa hitatra ary ahitany zalany anovanany io izy io efa ampitenenina ny sasany hoe tsy mety aminay le roa taona président fa 5 taona io zao ny teny maître ianitra nangataka hoe mba omeo enim-bolana satria fa hanomboka le remaniement gouvernemental tsy hoe alahelo toerana hoe fa maninona nareo mbola am'zany eo fa hoe izay mihitsy le erreur hatramin'ny voalohany hoe izy ty ane raha ola on ne marche pas à tâtons mialatsiny amin'ny teny vahiny tsy atao andrakandrana hoe ndao atao roa volana tsy zay moa ny discours ny rajoelina iny meko telo volana nareo comme ça tsy misy plan de travail tsy misy kapenjena ty fa tonga de hoe ohatrany hoe misy magie ve sa ve tsy haiko a aloha alefako mialoany a sa ve fomba atao koa iny hoe antsika ane efa niala nenina ihany tam'ireo fa le olona le tena tiana ho apetraka am'izay avy eo a legitime hoe ka efa nomena roa volana retsy a fa le tena fa nomanina ho eo a zay vao tena hivoaka schéma ray koa zay a mety misy le gouvernement tamy voalohany tiana ho natao teo fa nahemotra dia legitimité ka tanareo vahoaka araky ny fanarahantsika roa volana na eritaona de nefa tsy anna dia tsy fantatro a tsy maninona afaka miteny aho hoe mba samy manao karazana tsy maninona ataonareo spéculation fa apetrako fotsiny a fa tiako atongavana de ty hoe ilay resaka unité nationale tokony tandrovana ohatrany anak'andriamaso le ao anatin'le unité nationale tsy resaka fiheviana ihany na razana na firazanana fa za zao matsikaritra koa hoe misy fampiedina ny diaspora sy ny any atoerana de za de miteny anareo raha vao manomboka amy manana langage ohatry zany tsika hoe ianareo sy zahay de tena miteny aminareo c'est le début de la fin le début de la fin eto tsy menasy zany sanatria zany zao amadika koa fa hoe manomboka misy fissure le trano de rehefa ny trano misy fissure vao misy rano mandalo fotsiny de miditra amin'ny elakelan'ny rindrina any de mirodana io fa fotoana zao izy consolidena mihitsy ahoana ny anamafisana orona l'izy donc zany a izay no mahatonga anay miteny eto hoe ny toedra raha-pirenena am'izao fotoana zao a dia ahitana hoe les refondation zany a natao moyen ahafahana miakatra amin'ny fitondrana fa tsy finalité anome analyzeko kely tamin'ny fanendrena ny reny olona ny sesisesy teo reny nijery zao a any namana Eliazy tena nitovy linina aminay mihitsy resaka souveraineté souverainiste ao koa ny namana Gérard mieritreritra zany zao mitodika aminareo amy rahalahy mianaka aho manantena anareo a fa isika ao anatin'ny atao hoe souverainiste mba tsy ho ateliny rahalahy lay foto-kevitra ny jorotsika ataoko hoe tsika satria tsy niaraky tsika tsy mbola niony tsika nandray maraina fa ataoko tsika eto hoe izy moa ny souverainiste ao Madagasikara fa ny mampanahy kely anahy de zao enganie mba tsy ho fomba anam-penambava ny souverainiste le izy satria tena io ane le refondation tadiaviny le hoe le souveraineté de l'état hitanareo nitaratra teo zao fa tsy souverain mihitsy le firenena fa mialatsiny amle fiteny vetavetain'ireo vahiny avy any ivelany zay niditra ankeriny teto amitsika za atoko hoe ankeriny ara angamba fanampidirina mihitsy fa fomba fiteny le izy ary
ny zavatra zay itodiako amy Gen Z manokana resaka souveraineté, todika aminareo Gen Z, tsika hatramin'ny tolona niaraka, malala anah nareo lohandoha mpisoronao, amazandry anareo, ampidiriko ny kasketiko mahazoky en tant que pasteur, tandrema anareo mba tsy ho lasa bras armé hiteraka chaos eto, tonga de atsipokony aho, sao laka ho ampiasain'ny olona. Hitanareo le izy nandeha le grevy tsy grevy fa le tolona anareo teo nareo nahita mihitsy hoe tonga de voasavoky anareo, de mila mahay maka lesona tsika zany hoe sokenda ahay tsako. Am'izao mamofopofona mihitsy eraky ny réseaux sociaux, misy miteny hoe sao de tokony hidina an-dàlana sy ny sisa sy ny sisa. Misy ny teny io tamin'ny atoandro teo zao hoe miandry fety zay ozy izy zareo tamy tafita ny teny an'iny, aleo aloha hiandry fety efa manao lapsus révélateur ny sasany. Dia manahy ireo hoe sao sanatria hidina an-dàlana ny olona, de ianareo Gen Z ndray no atao fitaovana hizapena an'io fidinan'ny olona an-dàlana io amin'ny alalan'ny opération karana ohatra. De am'izay fotoana zay maty momoka le izy sanatrian'izany. Na koa ianareo no atao fitaovana anana sentiment anti-étranger. Tsy ho tononoko anarina eto iza le vazaha tsy ho tiavinareo. Dia satria ny olona manana sentiment na fahatezerana am'ireo vahiny reo, de io no ho lalaoviny zareo, de nareo no atao serakanao eny aloha eny hoe am'izay hoe legitime ny fanesorany an'ireo olona reo. Fa iny ny anesorana an'le olona tsy mampaninona anahy, fa ny tena atahorako de zao hoe hoesorina reo olona reo eo any de maty momoka andray lay zavatra zay ataontsika hoe fihetsiky ny vahoaka spontane. Tiako tenenareo mila tena malina tsara nareo, mila mandinika tsara nareo manoloana ny décision zay raisinareo, satria am'izao masonareo no se structuré tsara be zany, fa ny fanontaniako mipetraka de hoe se structuré hanao inona ary se structuré hiaraka amin'iza. Ny any afatry fotsiny de ty hoe aza midy ny fizokiana, aza midy ny fizokiana fa saropadiny mamerina an'izy io rehefa avy eo. Zay zany ny angamba no teniko fa meko any Mositana indray ny fanohizana azy ho toy an'izay voalazanao teo zay. Eny izy moa ny voalazanao teo pasteur tsy haritra iny ho an'ny tanora satria manomboka be de be ny tanora resy lahatra ny pouvoir amy vola, satria manko ny tanora taty aoriana ohatra ny veriverezina amin'ny rendrarendra ny vola, rendrarendra ny fisehoana, tia kely pouvoir zay, tia manindrinindry, de zay zao miaraka amy fitondrana fa velao aloha zay anao, marina zany. Tanora nandalo tam'izany koa zay hoe bon zao zay tanora velao zay hietsiketsika, fa am'zany mahatanora zany ary zay anisany nampijoro an'ity gardien de la révolution, satria raha nandinika zay tao anatin'le gardien de la révolution, tanora nitarika zany 72 zany, tsisy tsy mahafantatra zany, fa tao ambadika an'izany tanora zany nisy mpanao politika. Tanora koa anisany nietsika tam'izany 91 zany, nisy faty olona surtout tany aminay avaratra tany, de nisy mpanao politika tany ary mbola rakotra mpanao politika ihany io manko na tanora mietsika na zay mbola nianatra tao Ankatso zany matetiky na io resaka fitakiana bourse io matetiky fitaovana politika, mpanao politika foana ao ambadiky maniraka. Zay ny teneniko hoe na inona tenenitsika tanora na inona misy manipulation
politika foana ao ambadika ny rehetrarehetra matetika 95%. Zay ny ahena hoe ny gardien de la révolution mba hitondra etaetan'izany tanora nanomboka 75, 91, 2002, 2009, 2018, 2025 hoe tanora foana fitaovana niakarana nanonana korontanana nefa le zavatra nangatanany hatramin'ity androany mbola mitovy zavatra nangatana tany amin'ny 72 zany. Jiro sy rano zany zavatra tonga fotsiny hoe ohatrany hoe fanampiny taty aoriny satria tany amin'ny 72 91 2002 tany mbola tsy nisy fitakiana jiro sy rano zany, mbola tsy nisy délestage, tsy nisy ininy fa efa nisy foana zany fitakian'ny tanora zany amin'io situation misy zao. Ny fahafan'ny tanora mivelatra, ny fahafan'ny malagasy izay tokony hiasa mavelo tena autonome ao Madagasikara. Tsy azakazaka foana hoe andeha hiasa any ivelany, andeha hitsoka aty, andeha ery. Zaran'ny malagasy ary mijanona an-tanàna. Tsisy tsaratsaraan'izany mijanona ho an'ny firenena, miasa ho an'ny firenena, tombotsoam-pirenena, ho an'ny taranaka mandimby. Fa matetika noho ny fahasahiranana misy eo amin'ny firenena voatery ny tanora mitsoka. Tsy mbola nisy tanora nitsoka nandeha niasa nan-dafy aty an-dafy rehetrarehetra. Za tsy teny hoe frantsa fotsiny ninona fa tena hoe partout. Tao anatin'izany 10 taona 10 taona tato zay tena ny tanora rehetrarehetra zay na ndrandranto fianarana na vita fianarana lasa mandeha miasa aty ivelany indray izy manao asa tsy zarizary fa tsaratsara ny karama kokoa noho le tokony asa ataony any amin'ny firenena fa voatery izy nefa vola kely azony aty an-dafy de amelomana koa ny fianakaviana manampy ny havany anan-tanàna, anan-toerana. Zay manko somary nampiakatra anay hoe le rangahy le namana ny teny hoe nareo any an-dafy niny. Aza mifanometsina ohatr'izany, aza mifanometsina ohatr'izany fa marary koa ireo tanora mandeha miasa any ivelany. Verenako kely ndray koa misy point tenenin'ny pastera hoe manomboka ampiadiana ny tanora, manomboka ampitenenina ny avy any amin'ny faritra. Misy voatsela nahita videon'le bandy ray avy any Digo zay tsy haiko hoe avy any Maurice moa izy. Tonga de manao amalgame hoe satria ny androany ianareo miteny, satria tsy merina mitondra. Zandrilahy, nanariko izy hoe zandrilahy. Zavatra rehefa midepasy anao tsy fantatrao ny tantaran'ny firenenao aza hoentina amin'izany ny débat. Aza hoentina amin'izany ianao zany influenceur be de be tanora-mpanaraka, aza hoentina amin'izany ny hevitry ny tanora satria diso tanteraka ianao. Na miteny anao, za manko tsy de tiako loatra koa le miteny hoe côtier merina satria na hiteny côtier fotsiny de mbola fanontaniana io hoe inona moa maha-côtier n'le olona avy any amin'ny sisiny. Ny côtier zany fahazahoako anazy am'le sisiny ranomasina, la côte. Fa le olona avy any zay le indraindray sangisangy saritenany. Olona avy any ambanja ve tsy misy ranomasina, la côte ve zany. Olona avy any Fianarantsoa tsy misy ranomasina côtier iny zany misy la côte ve zany. Donc hoe aleo tsy hoentina amin'izany zandrilahy le resaka. Ny raha zany tondranao anazy zay fotsiny teneniko anao hoe tsy manana zany triangle du nord zany amin'ny fitondrana io. Ohatrany hoe voailika. Raha miteny an'izany zany zao ohatrany hoe mampiady, tsy mampiady. Constat zay. Donc aza tenenina hoe zao satria manao an'izao merina, manao an'izao koa tsy an'le resaka zandry. Anjaranay miteny aminao tsy an'le resaka, aza hoentinao amin'izany ny tanora.
aza ampiadivina am'zany. Ianaro ny tantaran'i Madagasikara. Takio zavatra takianao, ary zay anisany mampijoro zay amin'ny GDLR mba ny malagasy miray hina, malagasy mifankatia, malagasy mifanampy. Zay le souveraineté. Raha mipetraka i souveraineté, souverainisme, idéologie, souverainisme ho za teo, de hoe zay tsika vao malalaka mitaky zany îles éparses zany. Azontsika malalaka zany raha misy firaisan-kina atsika samy malagasy, na itsika ary tsy mifankatia, isika ary mifanilikiliko. De androany anareo mody bevava. Aleo tonga de tsoriko satria pasteur ny teny hoe tsy tena anaran'olona. Borosy hoe androka vazaha, androka zao. Ianareo ary tsy mifankatiako. Androka vazahanao inona? Tsy vao maika ve loza ampiadivy vazaha isika samy malagasy? Io zao efa manomboka misy ane. Misy zao tady vola avy ana Russie de mody manenjika. Le olona sasantsasany manana nationalité vazaza, manana nationalité malagasy, zay manana contrat amin'ny fanjakana malagasy, enjehana satria misy groupe-ny russe zany tokony ampidirina, any misy tombotsoany sasany. Ny sasany koa moa miresaka hoe aloha ampiditra sinoa. Tsetsatsiaritra ty hoe tsy adala akory président Ratsiraka tam'izany fotoana nanao hoe nanao politique de non aligné tsy sady tsy de tandrefany satria nandroka vazatsika tamy 73 de niarakaraka tamin'ny russe zany fa non aligné niaraka tamin'ny Chine tsika. Tsy aleo ave mikondoa indray hoe am'izao tsy bilatéral tsony ny géopolitique fa multilatéral. Aiza daholo ny ressources. Ohatra ny fomba fijerina GDLR zao hoe raha resaka politique agricole mety any amin'ny Inde manampinampy antsika kokoa, azahoana matériel. Tsindriana reo karana rehetrarehetra reo hoe enareo a minégocier politique d'agriculture any Inde. De aiza moa misy sambo moramora kokoa ary mavita mirenforcer ny sécurité territoire maritime malagasy. Mety sinoa, tsy haiko. Satria fantatsika fa misy frantsay. Zany rehetrarehetra zany tokony ao anatin'ny discussion nationale. Zay vao mamoaka politique ray tsika hoe tia hitondrana firenena. Zay zavatra tadiavana ao anatin'ny refondation tompoko. Fa tsy mihazakazaka hitady toerana andeha hanao inona. Toerana ne nisy foana hatramin'izay e. Ny olona manatitra CV ary ny poste ataontsika hoe toerana ray ny olona zato mitady poste ray. Tsy fantatra tsony. Nefa andenao inona? Inam-bola mpanjakana ve? Sa hoe mila rearea fotsiny fa nommé faly be fianakaviana hoe bon nommé directeur, ministre. Fa anao inona? Tsy zavatra vita. De ny malagasy miha mahantra. De manahirana. Tena manahirana le izy. Zay fahasahiranana zay ihany mahatonga anay satria be de be mandeha ihany ny fotoana pasteur mialatsiny aloha avanceko ihany le izy hoe be de be ny namana miteny hoe inona ny atao be de be manome sosokevitra inona de rehefa nandalo tana toerana zay de nisy namana ihany miteny hoe miaraka zay fa matahotra miseho satria ao mbola misy be de be mpiasam-panjakana inona bon ho tazomina fantatra zany mitery mahazo atsika na Madagasikara. Fa ho an'ny namana rehetrarehetra na mpianatra na tanora na inona zay mivondrona hivondrona am'le hevitra ny GDLR ny gardien de la révolution misy fichier ho partagenay amin'ny page de miezaka mameno an'le izy miadere zany de hitatsika eo miandalana sécuriser tsika ny conversation
De hita eo miandalana e, hitantsika miandalana ny atao a, tsy afaka hitenenina eto daholo a. Betsaka ny namana efa miteny hoe nandefa an'le izy fa ijero structure manokana zay hiétudiena an'le dossier le fichier-n'olona nalefa tenenina eto ihany hoe firy ny membre ho adhérer rehefa avy eo a, fa mifanome tokotsika tsy hifamadika amy tolona satria nisy namana zay moa niantso anay omaly de jesy paster moa nanontany zareo hoe raha misy manome vola moa inareo zao de ahoana hivadika maninona inona souverainisme zany a, idéologie zany a, izay natonga zay nyresaka androany a, zany ny foto-kevitra hijoroana, andao hiaraka, zay tsy mahavita tena, tsisy mahavita tena ny olona raha tsy mitambatra, tsy ho tanteraka zany etaeta zay a, satria zany ny hevitra anay, tsy zay arosy pastera zany a, ny hevitra ny membre ao a, fa zay ny namoaka anazy a, de azo ankatsarana zany a, atsaraina tsara, azo raha misy expert hafa koa avy afaka manao débat, satria misy namana miteny hoe rafitra ny olana, de misy sasany koa miteny hoe le olombelona mitondra mihitsy ny olana. Azo resana daholo zany satria na de miova ary ny rafitra ndraindray a, fa rehefa le olona maty toe-tsaina, tsy hivoatra zany tsika, tsy handroso zany tsika. Efa hitatsika anisy zao hoe niovan'ny régime, ny olona mbola eo ihany a, ny zavatra natao ihany teo aloha ihany miverimberina, ny sasany moa efa manomboka miakapeo satria mamy le tantely eo ambanin'le seza, de efa manomboka miteniteny foana le olona nanakena tam'izany fotoana, efa manomboka manakarama olona, tsy matahotra an'izany izahay ary tsy mahavita anakatona vavanay zany moa nareo, diso eritreritranareo raha miteny hoe angina zahay tsy hiteny, vao maika hiteny zahay ary vao maika hamoaka ny tsy tokony havoaka raha hitohizanareo zany fomba fijerinareo zany, satria hatreto aloha mbola mifanaja raha politika ny atao fa tsisy règlement de compte a, tsy hoe animba ny fiainan'ny ray ianona na ray ianona ny natonga zay ny teny a, fa andao a halamina ny fiarahamonina malagasy. Le contrat social atsika zao efa potika na mandeha an-dalana ary fampijerijery tsy miarahaba, na misy olona ary mandeha amin'ny épicerie fa milahatra eo anao de misongona izy de tsisy azafady, tsisy inona, na le olona tsisy fiarabana, tsisy azafady hoe meo an'izao ty zao, zany fahalalam-pomba kely fotsiny de efa tsy ananatsika, de ho aiza moa firenena hovanina. Tsetsatsetsatra ty a, matetika ny firenena, ny vahoaka mahalala fomba, manana toetra mirindra no mandroso. Raisiko exemple zany Japon zany, tsy misy olona mahalala fomba mihoatra ny japonais. Aiza moa i japonais? Ahoana zany sy no imemezantsika isan'andro zany? Tena mifanaja, mahalala fomba. Pourquoi? Ity la Frantsa ty tena efa be de be ny incivilité raha jerenareo a, zany la Frantsa zany a, ny France zany a, efa manomboka tsy ao anaty tena mahantra fa manomboka mahantra toe-tsaina, fa manomboka tsy mifanaja le olo, manomboka potika par rapport am'le pays anglophone na pays nordique. Fa atsika any moa ndraindray matetika hoe Frantsa de ohatran'ny paradis, aza mety adalain'olona. Zany incivilité zany a anisan'ny mamotika ny firenena, de nefa ny antsika efa potika efa ela, iza ny havita anarina azy, na ny ary ambony ary a zao fampivandravandra.
Mifaniratsira satria rehefa nahazo pouvoir kely androany a ianareo tsisy nefa niara-niady taty ihany tamin'ny fitondrana teo aloha niara-ny vory ny ankamaroany zay fotsiny ny azoko tenenina fa rehefa tonga amin'ny fotoana tokony hitenenana de teny ihany zaiky zany ena pastera ya iverenako kely le tany am-boalohany aiza ho aizy tsika zao rehefa aveo moa tsika araky ny fanarahantsika amy rahalahy hoe raha misy olona te handray anjara hiditra eto de azoko omena ihany roy fa tsy hafahana mivalapatra nefany fa ho hitantsika eo fa raha hoe aiza ho aizy tsika zany zao satria hoe gouvernement de refondation ao anatin'ny refondation zany de hoe révolution ahoana nefa ny inona ny maridrefiny zany tsy hoe rehefa nisoloana ny lokon'ny lapan'ny tanàna ery ananina de révolution zay satria loko laurence de zao lasa lokon'ny sainam-pirenena hoe mahafinaritra zany za aloha anisany nakasitraka ary meko bravo fa tsy zany natao hoe refondation relokinina zany ny hoe mampiasa ny teny malagasy ny filoha rehefa mandray ny mpanao gazety a tena omeko bravo satria raha matadidinareo a zahay teto mihitsy ny teny hoe ianao andriamatoa filoha aza mety fandrian'ireo olona reo mpanao gazety tandrefan'ireo fa ireo a manana fomba fametrahana fanontaniana piège valeo amy teny malagasy fa tsy zany ny refondation fa tena tokony atao zany zay zany rehefa zavatra tsara de teneny tsara kanefa aoka mba tsy ino lazaina hoe ya zafady ohatrany tapaka izy teo zay fa miverina ya fa misy marodre fahalalana hoe aiza ho aiza ny refondation na ny révolution reto misy marodrefy nomeny namana aseho anareo fa hoe c'est pas n'importe qui miato tapatapaka le internet a zafady marodrefy nomeny ny namana nanao science po tao Paris navita doctorat mihitsy izy manampahaizana zany dia manao de hoe point de rupture rehefa manao révolution te ametraka fanontaniana hoe efa natsapa an'izay point de rupture zay ve tsika ohatran'ny feo reko raha tsy diso aho mostanina continuité no henoko fitohizana fa tsy rupture le inona lay endriky le rupture politique changement de régime ave natao rupture non changement de régime changement na parti politique changement na tetina olona au pouvoir fa le rupture tena systémique mihitsy anisan'ny zavatra lehibe indrindra de ny constitution de ozy izy anareo hoe any amy concertation nationale no miresaka an'izany ok ny zavatra mahavarina anahy nefa lahatra am'izao a marina fa hoe nolazaina hoe mbola haritra six mois ny concertation nationale peu importe raha ohatra ka tena te hanao rupture marina ianareo tokony efa zao ao amin'ny tvm aloha mena sopapa satria nareo miteny hoe mba inona ny avy any aminareo tsy konokonononareo rereo ivato fa hoe inona le point fort nlay constitution iova inona le sujet de discussion aloha inona le débat aiza ny point de rupture amy resaka constitution zany hoe inona ny tokony isy expert aloha zany manazava hoe inona ny point faible ny constitution am'izao ny constitution talohany zao aiza le lesoka napisy-korotana teto amitsika de ireny tokony asiana débat ohatra na au niveau ny fiangonana au niveau ny société civile au niveau ny fiarahamonina tokony miresaka ny malagasy rehetra hoe inona ny tipina régime ho asiana eto Madagasikara ao ny teny hoe monarchika ave ao ny teny hoe sy tsaiko be debe lazalaza fianso zao nanana ny azy ny GDLR koa zao manana ny azy de tokony homena sehatra ny olo anazava hoe inona ny
mahatsara nanareo de avy eo ny olona no mifidy hoe tsara zany na ratsy zany na de eo ara zany lazanareo na ianareo ao amin'ny concertation nationale ra tsy voatery manana ny lo rehetra atakatra zavatra rehetra fa ianareo no solo-tenany olona rehefa tsy andrainy rehetrarehetra iny mba hanangona an'ireny inona lay rupture constitutionnelle tsisy resaky zany hatram'izao inona ny forme d'état ozy izy ty namana ty inona le formana état ho atsangana tena ty zany tena bazy mihitsy resantsika manahoana ny resaka amy lafiny sosiala ny lefa caste eo madagasikara tompokoa de mbola misy ny caste tsy le resaka hoe andrina sy andevo sy tsy any a iny resaka kolotsainy iny sy any anatin'ny lohan'ny olona fa tena misy caste hoe madagasikara deux vitesses misy caste n'olona hoe ireto natao hitondra ary retsy a natao mpanompo ny mitondra informel io caste politika anie problema madagasikara io vo resako tamy videoko tamy maraina tamy sazany io hoe tsy problema sosiala ny misy eto fa iny endriky isehoany fotsiny resaka rano fijio raha tamyreny tsara ho fantatrareo olona sasany amizao misy tsy malala tamyreny delestage reny misy faritra tsy tapaka mihitsy ny jirony tsy mampametra-panontany aminareo ve zany pourquoi amizao izy vao zareo tena misy ny teantaminay a malala eto izy namana misy namanay akaiky hoe zao zay ozy izy vao miaina an'lay délestage comme par hasard fa zay ozy pendant délestage tsy miaina ny délestage mihitsy de hitenitsika hoe teknika zany zao oui misy ny teknika tiako tenanareo hoe à deux vitesses madagasikara io na ny fitsabona na l'éducation na ny politika dia misy caste zany karazana tsy haiko manazava azy tsy hoe saranga loatra le izy fa ohatrany hoe akolafo hoe reto zany a olona privilégié ary natao hitondra de raha vao io a na amy opposition na amy fitondrana tafiditra ao anatin'io caste io ary mifandamina reo any ambadika any mifandamina reo any ambadika any sao de tsy fantatrareo dia rehefa tonga ny fiovana regime zalao am'le caste ray ihany a no hoe anlisan'ray zao satria reo miaraka manao affaire reo ny hoe manana fitoerana fivorizareo manokana ao Antananarivo ao e miara-mivory zareo a manana code d'honneur zareo manana code vestimentaire manana lieu secret aleo fantatritsika malagasy zany hivorian'izy reo mianakavy de zareo no mandrindra ny fiainan'le malagasy de ny politika fitaovana eo am-pelatanan'ireo caste reo iarovana an'io caste privilégié io révolution caste no tadiavinay hoe mila rodana io caste io raha mbola tsy kitianareo io caste nampitondra io a dia aza mandrevy fanovana eto so vao fitakinareo hoe opposition kosany izy ane mpanohitra ny fitondrana mon œil même caste reo tiako tenareo misy pouvoir informel eo amboniny pouvoir formel de ireo no mifandamina rehefa avy eo tsy mahatsikaritra an'izany ve nareo na tam'ireny crise 2009 reny tam'ireny fifidianana reny de tapitapika eo dia mangina tapika ny sasany tsy mitaky nefany a nandresy tamy fifidianana comme par hasard za sao ve rangaha ty resy hoe nandresy de hoe nao de ka mba tsy hisiany raha latsaka mba tsy hisiany suran'izany ve nareo tiako tenena aminareo lalovina atsika malagasy eny na ny opposition aza tsy vrai opposition zay le problème ao madagasikara donc zany inona le olana fototra zany zao mila hidirana le problème caste social le problème inona ny formana état inona le rupture constitutionnelle ahoana ny resaka ny fanovana amy lafiny ina ny filaza zany ny appareil d'état io appareil d'état am'izao fotoana zao io ve a mbola mandeha tsara say fa obsolete be de be sisa tiako tenareo raha reo fotsiny raisina inona ny indicateur azonareo omena amy fitondrana hoe misy le rupture am'reo zavatra ny tany saiky reo mbola misy be de be izy ato
fa équipe d'expert atony gardien de la révolution nanao science po no miteny an'io zavatra io zay ngambany fa araky ny fanarahantsika mostanina raha sy diso de hoe raha ohatra ka misy olona te hiditra hiteny de omena fafana amiteny izy eto omena any zareo ny roy fa saingy asiana fitsipy-dalao zany de ny hoe mifanaja tsy manao diffamation publique na règlement de compte-ny olona fa foto-kevitra ohatran'izany tenenina izany io zao vanontainy napetraka aminareo afaka mamaly an'io zay titrany hoe meo anay le indicateur na rupture am'ireo zavatra vitsivitsy fotsiny au moins izy ato a misy hatrany amin'ny nasogedy raiky kely fa mba tsy ataonareo hoe pôdrevitra eto apitoerana eto fa zavatra atao ambany maso izy a au moins any amin'ny 5 échelle famaritana an'le izy na ny resaka dépolitisation de l'armée ahoana ny indépendance de justice hoe mitenytsika hoe ny justice dia tsy natao anaovana règlement de compte sy ny sisa tena tsara be le indépendance de justice tokony ho apetraka zany rafitra zany aiza ho aizy tsika am'izany mba tsy hiverina fotsiny hoe de apetraka amin'ny bon ino mo zany bonne volonté an'le ministre ny fitsarana ministre ny fitsarana hoe mandalo hoe ny olona mandalo fa ny rafitra mipetraka zazany zao raha ataontsika hoe sanatrehan'izany manana raharahara-pitsarana ahoana ny anana confiance ny fitsarana hatreto aloha miala tsiny aminao madame la ministre fa tsy mbola manana confiance ny fitsarana zahay satria marere feo zahay hatram'izay fa tsy hoe aminao zao ihany de ny hoe misy tetin'olona telo sy efatra zay tena tompony fitsarana eo Madagasikara telo sy efatra tsy azo dikaina hono reo olona reo mahalala an'izany nareo magistrat namana donc zany tena le point de rupture zany mba te hantany anareo hoe aiza ho aizy tsika misy rupture ve zany tsy miteny hoe efa mba manao kory izy tsy any aiza le maridrefy ny am'le atao hoe rupture am'ireo fototra reo de za zany tena mangataka anao mitodika manokana amin'ny maître Ianitra satria ianao no ministre ny refondation hono farafaratsy ny maître tokony efa lancenao ny débat ny amy resaka constitution fa tsy rarahanareo amin'ny CCI vato fotsiny tena fiainam-pirenena tena mitovy amy rano sy jiro tena mitodika amy GNZ or zalahy tena anao venisany sa taitaim-bombona fotsiny tena tokony manomboka zao nareo de hoe avoay inona ny sujet de débat amina constitution mbola tsy miteny inona ny constitution iteraka mbola miandro référendum tsy any fa inona ny thématique problématique constitution tokony efa manomboka misy débat na any amy télévision malagasy madame izany talen'ny radio télévision malagasy ty mba ataovy zavatra misy dikany koa le zavatra tenenao amy télé sanadio fa tsy hoe mandalo de mba hamezana fahafahapony genix geny grec de mba tonga atao zareo de ola mialatsiny efa ola mivarotra ny fikambanany-daolony no atao eny hoe zay zao tena le sujet de débat de fond le reto no andao asiana dievitra fa tsy hoe samy mivarotra ny chacun vend sa chapelle zay Gen Z zay Geny grec zay genix de le vahoaka am'izany tsy mitazana fotsiny hoe de ahoana le lalam-panorenana inona le régime hisy inona dao ny karazany mety misy afaka mieritreritra atsika hoe nisy an'izany monarchie zany tsy maninona zao misy mpandalany monarchie ao na de tsy miombokevitra aminy tsy maninona tokony avoaka azy reo miteny amy télévision malagasy hoe mbola manana nostalgie ry zala monarchika avoa inona ny atahoranareo ny tena zany mivoaka andray ry zala fédéralisme moa efa manomboka miteny any miteny koa ry zala ao amin'ny RCR tokony ho zarinareo amina vrai débat de société ny vahoaka fa tsy lanina amy fotoana hoe nandeha nizara zezika tary nandeha nizara télévision sy ordinateur tary mbola fanaon'le teo aloha zany tsisy maratsy an'izany ary omeko bravo fa le vrai problème tompo fahazadevienany amy zavatra hafa sinon tsika dia manao smurf eto asa raha tadinareo miandro ny smurf tsy aketsiketsika eo amikofokofoka fotsiny tsy mikisaka na de ray centimetatra azy zay ngambany fa alefatsika eto angamba ny lien de araky ny teny teo hoe jerenay zany araky ny fotoana 10 minitra ihany raha be indrindra ny afahana miteny
De zay mangavy mba tsisy resaka fanaratsiana sy fiadivana aman'olona zany. Sao raha tompoko. Mandra-panga aby de meko an'ny mositany ny fitenena. Ie pasteur, izy moa tenenintsika teo mbola mitodika ihany amintsika malagasy satria débat de fond ny rehetrarehetra reo anie resaka souveraineté io e. Mbola iverenako ihany zany hoe souveraineté inona moa ny ilaitsika vahoaka malagasy satria raha miresaka souveraineté ny teneniko teo misy état de droit sy état de fait a. Jerentsika ao anatin'izany hoe souveraineté territoriale tena manana manana capacité ve tsika am'izany souveraineté territoriale tsika zany am'izao situation misy am'izao miaramila moa mitondro efa nasiditsika teto moa fanontaniana pasteur nagaga hoe tsy nisy namaly hoe amin'ny anaran'ny maramila rehetrarehetra ve iry zalahy reto miteny sa misy majorité silencieuse koa ao anatin'ny tandroka aron'ny vozony mbola mangina ihany am'izao toedra raha misy eto amin'ny firenena. Souveraineté alimentaire moa tsy tenenina intsony satria hiditra période de soudure zany amin'ny malagasy ho mafy ny fiainana sy indrindrandrindra vita fety io ny ahihana hoe sao de hitrohatra ny vahoaka satria mafy ny ady mafy ady zany ny vahoaka malagasy. Souveraineté économique moa efa tsy tenenina intsony satria io manko mametraka fanontaniana ihany zay hoe roa volana lasa zay vao nandray fitondrana hoe tsy misy vola amin'ny kitapobola am-panjakana androany misy vola tampoka amin'ny kitapobola am-panjakana tsy hay misy magie Madagasikara ihany mahavita an'izany tsy hay ny production tsy hay magie aveza tsy hay ny inona fa hisondrotra hono karaha mampiasa am-panjakana manomboka janvier faly zay ravoravo hisondrotra daholo fa ahoana zany par rapport amin'ny fividim-piainana amin'ny fiainan'ny malagasy am'izao raha tsy mpiasa am-panjakana zany de ahoana amin'ny fiakarana vidim-piainana am'izany tsy haiko za moa tsy spécialiste ny économie fa mampiahiahy daholo zany satria misy le namana le niantsy ady amin'ny olona avy any ivelany omaly zay hoe alefaso président alefaso volamena io efa misy politika amin'ny volamena ve mandehandeha any ohatrany natao tany amin'ny bois de rose nisy liquidation générale à l'époque nitadiavana hamelona ny volam-panjakana tena ny malagasy ve rehefa avy eo inona ny contre io ne ivoaka ihany io marina raha pitso afaka pitso fa izy zay aleo mifampihena aleo miditra amin'ny fampihavanam-pirenena marina atsika fa tsy mifandrangitra isan'andro eto hitatsika ihany ny hafarahan'le fandrangitany fitondrana teo aloha nakaiza ary malagasy moa tsy miady fa le kibay ankelika ihany zay mihitsy ny problème tsy haiko hoe efa nahazo olona ve misy sahiditra ve mbola sa tsisy mbola aloha hatreto matahotra fa tsy haiko hoe misy mana problème angamba le olona mahita an'le roy fa tsara ho fantatsika misy roy io nalefa io ao amin'ny commentaire de cliquenareo io zay hiditra fitsipy-dalao ho dia zay foto-kevitra marina no zaraina fa tsy manao dénigrement na olona atsika zany akory tsy miteny hoe efa lasa le izy tompoko efa io tsy haiko aloha fa de efa io zaraiko io le izy ao amin'ny commentaire ao mahagaga ny tsy ahitana an'izany zaso aloha averiko indray mandeha fa iny be dia be naveriko le izy io zaso aloha verifiena indray mandeha za zao mahita aty aminahy aty efa io le roy tompoko efa ao
efa nizaraiko io fa de tsy haiko hoe ahoana ny tsy ahitana azy zany, sao zay hoe tazotazitra. Zao ary izy vao hita. Io ka Zao tazana vao io hita. izy. Zao Efa ray io vao mahita le mandeha. olo io zao. Fa ile namana anankiray io tsy mahita. Mila manao récent hony ianao fa sao de baingo ohatra ny commentaire récent jerena i namana. Hita le izy daholo fa mahita daholo ny olona rehetra reto ka. Efa be dia be raha ny lasa any ke moko. Ya, mandra-panga angambany de amafisina le tenin'ny Mostanina teo hoe zahay zany zao a mbola nifandamina kely taloloha teo, misy pense ny teninareo hoe iza moa nareo, ahoana ny fidiranao a, de ambaranay zany fa misokatra zany ny fidirana sy fisoratan'arina zay tsy hoe fisoratan'arina fa zay tena vonona mitovy hevitra, mitovy firainkevitra aminay dia omenay taratasy ahafahana misoratra. Io fa misy namana tafiditra, io izy io monsieur Mertz Mahavaly, faly miaraba anao tompoko. Efa tafiditra ianao? Le micro-nao angambany décoché kely azafady. Io. Ie. Voilà, zay. Ok, maheno ve nareo? Maheno anao zay sady mahita anao afaka miprésenter tena kely ve hoe avy aiza de iza azafady. Ie, Mpila Ravinahitra aty Québec aty. Eny tompoko, mameno anao fitenenana. Valy mandray anao misaotra. Misy hevitra tena anankiroa tsara be mihitsy no entin'ny Mostana. Nisy hevitra tsara be no entin'ny Mostana teo amin'ilay resaka hoe aza hoentina any amin'ny resaka firazanana. Fiaviana. Ohatra misy école izy de ray mandeha azy, de ray mandeha tsy fa miandry kely hoe ahoana ny réglé conseil. Aty aminay zao izy mandeha tsara, tsisy écho. Oui. De le resaka hoe firazanana teo aza hoentina amin'izay hoe nananatra za Mostana hoe aza hoentina amin'izany le resaka hoe coacher article be mihitsy le izy satria za zao miresaka aman'olona be da be Mazava ihany le izy fa mety any mikasika fa mazava ihany izy tonga aty aminay ka. Fa tena mbola hoe amin'ny Malagasy tena mbola ohatran'ny hoe tena tiako mba hevitra apitaiko aminareo le gardien de la révolution io zany hoe mba mangalahy historien malagasy ao amin'ny université Antananarivo fa tena misy thème maraingeza be ao tena tian'zareo avoatra hoe inona no atao hoe malagasy amin'ny tsotsoka 2025 zao ary chercheur maro reo olo reo tena mikarika izy hoe inona no atao hoe malagasy amin'izao 2025 zao. Misy tantara zany tena tian'zareo mihitsy hoe inona no atao malagasy talohan'ny fanjanahantany, de inona ny malagasy tao anatin'ny fanjanahantany, de inontsika malagasy amin'izao ère contemporaine zao. Iny zany entina hamaritana hoe ahoana ny fomba ahafahantsika miainga amin'izao, inona no atao malagasy ary miditra am'le lalam-panorenana resanin'ny pasteur Jean-Luc zay satria nahoana, satria na amin'izao ary ange ny constitution ahafahana miteny hoe inona ny malagasy mbola miresaka endrika, mbola miresaka anarana, mbola miresaka ahoana moa hoe apparence physique zany ny zavatra zany tena tokony hoe dinihana hoe fototra iray haingana satria ohatra hoe raha maka hevitra fotsiny tsika le Barea tamin'ny 2019 reny, 80 isan-jatony reny tsy miteny malagasy, tsy mahalala fomba malagasy, tsy mahalala ny dikan'izany hoe fanahy zany. Malagasy ve reny sa tsy malagasy ohatra. Zany zany fanontaniana tokony apetraka ary tokony hovaliana amin'izao hoe fanavaozana ny atao hoe ny zavatra. De anankiray koa Ie, mihaino zay maheno ka. de ny anankiray farany ao daholo le hevitra rehetrarehetra fa ny zany terre à terre be ny exempleko hoe efa nisoratako amin'ny commentaire hoe isika oui hoe isika amin'izao fotoana izao 2025 manao lalàntsika,
manao an'izao tsika maka indicateur tsika tena hoe ohatry ny hoe manana base théorique be tsika tsara be. Kanefa ohatry ny hoe misy exemplaire hoe lalana anankiray ao Madagasikara vao nahentsika indray mandeha teo hoe teny amin'ny bypass teny amin'ny lalam-baovao 30 km/h ilay izy nisy olona mamo nandeha teo nifoaka zaza firy na faty 5 sa tsy fantatro. Tiako tenenina amin'izay zany le ohatra hoe asianao lalàna tsara be eo, asianao plaque hoe 30 km/h nefa tsy asianao polisy eo tsy asianao radara eo ahoana moa ny ahafahanao mijery an'izay tsy maty manota mandalo eo ary zay angambany zany tiako amezana ny hevitra hoe. Okay. Misaotra tompoko. Misaotranao namana, misaotranao voaray. Voaray zay. Ya. Marina zany tenenin'ny namantsika zany ary efa misy mpampianatra any amin'ny université anakato zany miresaka amintsika ihany fa tsy toronontsika taloha ny anarana fa Oui. mivoatra tsika. Miarabanao tompoko. Miarabany Monsieur Rivo. Micro-nao ohatrany tsy mandeha. Mandeha. Maheno angambonareo zay maheno tonga soa. Ohatrany somary misy retard kely ny zavatra mandeha aty amiko. Rivo Mahifaramarina mipetraka eto zany Maheno zay ka maheno mandeha tsara. Mipetraka eto Berlin. Tonga soa efa mahafantatra. Tonga dia mitenena fa mandeha fa tsy manino. Ok, tonga dia tsy vajaniko zany izy fataoko amin'itoy misaotra anareo aloha nanome ny fitenenana. Ny zavatra tiako hitenenana angamba amin'ny resaka hoe fanovana. Le fanovana alefantsika any amin'ny farany ambany indrindra angamba ohatran'ny hoe manana filana ve tsika filana zavatra madio sy zavatra tsara. Satria raha olona tsy manana filana zavatra madio tena fototra eo amin'ny tontolo iainany sarotra ho ny hoe zany olona zany afaka hanao zavatra ambonimbony kokoa, sarotra kokoa, manahirana kokoa, hanova toe-karena, hanatsara firenena, hitady vahaolana mety ho an'ilay firenena. Raha ohatra ka tena filana farany ambany zany hoe fahadiovana zany. Fahadiovana ny tontolo iainana manodidina anao. Ianao ve mba tia mikolokolo manodidina anao? Potehanao ve le tanànanao? Tsika nefa raha vao mivoaka aty ivelany tonga dia matahotra mandoto ny avy aty ivelany fa hoe be aza manao an'izany. Tsy ampianarina an'izany tsika mivoaka aty ivelany dia efa mahay. Dia hoe ataontsika malagasy ahoana zany ny hanova Madagasikara nefa tsy tiantsika ilay izy. Zay zao ny anankiray. Dia hanao lalam-panorenana tsika hanova tsy haiko système-tsika. Itsika nefa faran'izay tsy mahay manaja lalàna indrindra. Ka io na tsara be sahala ny inona raha ny lalàna, itsika mila mahay manaja lalàna dia mety io. Ame ohatra anankiray ohatra zao ny aty Allemagne raha ny ataoko hoe raha ny lalàna an'izareo aty momba amin'ny fifidianana ny any amintsika totohondry be tsy hifankahitana. Tamin'ny fifidianana farany teo zany zalahy chancelier teo nisy atoko nangataka fanosam-bato. Zany fanosam-bato zany azo atao raha toa ka ny parlement manao vote dia manaiky hoe avy ireny no fanosam-bato. Amin'ireo le olona ao amin'ny parlement ireo nefa olona mifaninana aminao ka raha averina ny fanosam-bato mety izy no mety hiala ao raha ohatra ka miova ny fanosam-bato dia miova ny fiovan'ny pourcentage dia mety miala ao anatin'ny parlement izy. Dia raha any amintsika zany raha hoe ny similaire an'izay zany amintsika ohatran'io le hoe haute cour de justice hitsarana ny olona any ambony dia ny assemblée no mandidy hoe manao vote zay vao misy azo tsaraina. Dia zay no lazaiko hoe zareo nefa tsy mikorotana nefa ilay lalàna hitako hoe globaloba be satria hajaina ilay izy hoe izay zany dia aleo hajaina. Dia teo no nahitako hoe indraindray tsy ny lalàna ihany fa ny toe-tsaina ihany koa no tena zava-dehibe. Zay zao ny anankiray. Dia ny aty amin'ny resaka toe-karena iny zany no tena antony anankiray koa tena tsoriko anareo fa hantra mandrakizay tsika satria ny système mivola ao amintsika tsy hampanankarenantsika mandrakizay na inona zany zavatra tsangatsika eo
mahay tsenjery maimbo daholo tsika menakavy, mila micréer valeur, mila asiana lalana, mila mamokatra tsika, mila manondra antsika, mila manao patati patata tsika. Fa apetraka fotsiny fanontaniana hoe aiza ny vola anaovantsika an'izany. Dia eo tonga dia fesontsika satria tsisy tsy mahafehan'ny resaka vola tsika. Ny système ny volantsika tsy mitovy amin'eny zareo aty. Dia magaga tsika nefa tsy sahy manaraka mampiasa ny système toy ny ataon'ny zareo ireo zany. Tsy haiko na tsy misy mahafantatra ao fa ohatran'ny tsy manao an'ilay izy. Dia alaivo sara an-tsaina hoe ohatran'ny hoe mihazakazaka manao 1000 kilomètre tsika. Faninana satria ny firenena eran-tany no mifaninana. Tsika menakavy samy mihazakazaka, Madagasikara mpifanina, firenena rehetrarehetra aty ivelany mpifaninana. Dia ny vola ny rano sotroina amin'io manao 1000 kilomètre io. Ny tsika hoe ny rano azontsika sotroina izay amen'ny zareo ary izy mbola mandito hoe rovintsika mahazo misotro an'io ary rovintsika tsy mahazo misotro. Izy mahazo misotro na iza na oviana ary ny anazy tsy mety lany. Nefa ilay tanjona ohatra 1000 kilomètre. Dia ahoana tsika no haharesy azy amin'izany? Déshydraté tsika izany. Dikan'izany tsika tsisy vola mihitsy. Côté anankiroa tsika tsisy vola. Côté fanjakana tsika tsisy vola, côté privé tsika tsisy vola. Dia eo tsika manisakisaka hoe alaina ny hetra. Tena lazaiko anareo fa na io système na hetra io ary système natao ho an'ny olona manao création monétaire io. Tsika nefa firenena tsy misy création monétaire nefa tsika mampiasa ny hetra. Ny hetra ny tena marina tsy financement na fanjakana. Ny hetra dia famotehana crédit miforonin'ny fanjakana, izany hoe pendant an'ilay hoe création monétaire, destruction monétaire. Ny hetra destruction monétaire. Any amintsika ilay izy lazaina fa hoe financement amin'ny fanjakana. Dia izay ilay fangaroana ataoko hoe système tsy mifanahaka amin'ny fangalana tahaka angamba izany. Tsy mifanahaka amin'ny tiany namorona azy dia tsy hitarika vokatra tsara mihitsy. Na iodi-kavizana antsika na iodi-kavanana. Dia io na vitantsika raha hoe atao état fédéré Madagasikara na atao état tsy haiko izay tian'ny malagasy eo dia mipetraka foana amin'ny fanontaniana hoe aiza ny vola satria raha mbola io izany no mijanona eo. Io ilay misy eo amintsika io banky mampindram-bora fa tsy banky mamorom-bola sy mamotika vola dia tsy ho lasa mihitsy tsika. Tena lazaiko anareo fa 20 taona izany mitady ny valin'izay dia nahita olona professeur allemand miteny hoe ny fahantrana izany tsy misy eto ambonin'ny tany satria ny vola illimité hozy izy. Ny fampiasana ny vola no important fa tsy hoe tsy ny vola ny olana fa hoe ny ampiasana azy mila tandremana ary ny limity tsy vola fa ilay hoe reto ny limite hozy izy amin'ny toe-karena anankiray. Lany ny ressources saturé marché tsy manana hevitra intsony ny olona fa ny vola misy foana. Any amintsika nefa ny vola ny tonga dia olana. Nefa io ihany no mampisy an'izany hoe croissance économique izany. Raha vao tsy misy vola vaovao tsy misy croissance économique. Any amintsika miandry ny vola avy any ivelany tsika dia hoe ahodina eo ny vola dia rehefa tsy ampy dia mitsambotra any ivelany tsika sy ny sisa. Izany izany tena efa tsisy manana test empirique angamba manaprofo an'izany hoe izany no mampandroso. Nefa misy ny test empirique nataon'io professeur io mahatonga ny firenena handroso firenenareo ilay mandroso rehetrarehetra. Chine zao nakatahaka an'izany, Japon afaka atao test empirique mihitsy hoe izao tia ny source ny croissance économique an'ireo firenen'ireo ary izay no mampandroso azy. Ilay any amintsika io ny mifanohitra amin'izay mihitsy satria ny inverse an'ilay test empirique hoe satria nareo tsy nanao an'ity dia tsisy an'ity input ity ny firenenareo donc tsy miakatra mihitsy ny PIB anareo dia mijanona mahantra eo nareo mandrakizay. Izay no lazaiko hoe izaho izany indraindray efa tsy te hiady hevitra be intsony amin'ilay hoe structure ve sa inona ny olana satria tsika te hanan-karena dia
lasa ohatran'le ady hevitra atao tsika isan'andro tsara be, feno teoria be a, tsy tonga any amin'le hoe miakatra amin'ny PIB amin'ny andro farany IDH mety tsara, satria ilay izy tsy mety tsara mihitsy dia lasa ohatran'ny tsy mety fa hoe ny teoria ny tsy mety. Dia tonga ao amin'le fiten'le olona hoe rehefa tsy mandeha hozy izy ny pratika dia be dia be ny teoria mivoaka dia farany tsisy mahafantatra intsony hoe inona no mety. Rehefa mandeha indray ny pratika tsisy mahafantatra intsony ny teoria tao ambadika dia tsy ampianarina dia lasa ohatran'ny secret. Dia ohatran'izay zao io système mivoly io. Satria ny anazy mandeha ilay firenena dia lazaiko anao fa na Eoropa aty nge tsy mahafantatra an'izany système monétaire izany intsony satria ilay izy ohatran'ny efa mandeha ho azy ao ambadika ao. Any amintsika lasa manana vahaolana teorika be tsy afaka provena empiriquement daholo ny rehetra. Dia zay zany mba hevitra amin'iny hoe raha manontany nareo misy fiovana ve ny le système monétaire sy le mentalité de base hoe mba tia zavatra madio sy kalitao tsara fotsiny tsika ny tiako hiova, zay dia efa afa-po rehefa zay mba miova. Ny ankoatran'izay ameko anareo rehetra zany mba hanova an'izay tsy maninona mihitsy fa tsy samiditra amin'ilay anankiray. Ia, misaotra ny Monsieur Rivo. Le izy ka zay mifanojo zany le hevitra le teninao teo hoe ohatran'ny fanahiniana arak'izay le hoe le tena te hanova tokoa ve sa hoentina fanahiniana hoentina any amin'ilay tsy alehany le izy satria tsy kitihana mihitsy le izy satria misy tombontsoa ho an'olona sasany koa neny tsy hampanankarena an'le gasy. Tiako tenenina hoe misy olona te hametraka foana zany hoe am'izay misy le antsana sy elanelana. Sarotra za ngamba tsy mino hoe ianao zao malagasy io mipetraka any Berlin sy ao koa manam-pahaizana sasany surtout reo avara-pianarana inona afa tokony alala zany fa eo indrindra fandela-petraka hoe ohatrany inina atao le izy mba hipetraka. Dia zay zany mahatonga ana resaka tamina namana sasany anthropologue sy olona mpanao tantara tenen'le namana teo hoe le problème Madagasikara wa problème ana caste mihitsy hoe misy olona tia napetraka ho mpanan-karena mandrakizay tokony olona zay tsy azo kitihana dia ireo zany no atao zay iarovana an'ireo dia fanahina misy le ampahantraina le firenena araka ilay teneninao mba hiarovana an'ireo olona ireo. Fa raha ohatra ka tena nikaroka tokoa ane hoe ahoana ny hatafavoaka an'io, za mino efa ela tokony ho tafavoaka satria olona nianatra daholo reo. Nisy fotoana nanao vidéo hoe mahagaga anao ny akabeazany hitanao mipoapoaka moa reny diplôma reny, bon tsika tsy malala zay fahamarinana sy ny sisa fa ataontsika hoe manana diplôma zany zareo nianatra taty ivelany maninona rehefa tonga any Madagasikara ka mandray poste sy mandray toerana poste clé sanatriavina zany ohatrany olona tsy nianatra sanatriavinao ohatrany hoe misy ohatrany hoe magaga ohatrany hoe tonga dia ohatrany hoe fananina mihitsy hoe ohatrany hoe tsy mahay ve za tsy mino le tsy mahay fa tena inina atao mihitsy ny asiana an'ilay antsana eo anelanelana. Donc araka ny teninao zay hoe tena resaka safidy mihitsy le izy dia eo no mahatonga any amin'ny teny hoe tena te hanova ve sa tsisy fa ny fanontaniana moa nahodina fotsiny hoe miova ve fa ny tena marina dia arak'izay teninao zay hoe tena safidy ve le izy sa mody resaka be dia be. Fa misaotra betsaka anao nanamafy an'izay Monsieur Rivo dia mankasitraka rindra to. Ia, misaotra betsaka. Misaotra betsaka. Zay zany tsika fa avatsika rehetrarehetra na Madagasikara moa mikegikegny daholo hoe miresaka méga lavalava ihany vidéontsika zay Pasteur. Ia. Méga hono tsy mety midina dia tsy mety ampidina hono prix an'ny méga hozy ry zalahy dia samy miaritra eo e. Ngamba inona ny teny farany ary alohan'ny isa rahantsika ary sao dia misy teny farany any aminao? Izy moa tsisy teny farany moa fa teny hoe hialantsika androany satria atsika tsy hiteny farany zany raha mbola tsy mipetraka ny zavatra takitsika amin'io firenena ramanana io ary mbola manao antso ihany amintsika vahoaka malagasy rehetrarehetra na ny an-tanàna na ny ivelany saorana moa namana rehetrarehetra niditra teo hiezantsika zany manomboka zao ampiditra namana ohatr'ireny mba mamoaka hevitra mba ahafantaran'olona hoe satria zany le ataka omaly hoe nareo any ivelany tsy mahay ninino, nareo any ivelany zao, nareo any ivelany zao tsetratsetra tsy aritra iny hitantsika ny exemple hoe betsaka ny havana ny namana
aty ivelany manana hevitra ary ny ankamaroanareo mpitondra rehetrarehetra amin'ny firenena hatramin'izay any avy taty ivelany daholo ny nody fa magaga fotsiny hoe rehefa tonga aty andafy mahay miresaka, rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ohatra ny fampiantsiantsiady mahagaga fa tsy atao makivy zany ary ijoro mandrakariva izahay tsy anaiky lembenana ozy le antokony sasany hoe tsy manaiky lembenana, zay ny tsy anaiky lembenana koa ary miankina amin'ny zava misy ataonareo fitondrana ihany mampiteny anay mafimafy kokoa de isaorana vahoaka rehetrarehetra zay njeratsika. Ia, saotra antsika efa adin'olo latsaka fahatelo zay tsika eto. Marina misy ny teny tana zay hoe misy ny maniry fatratra, tsara ho fantatra aloha zany fa ty karazana carte sur table tony rehefa vita de ho téléchargenay satria araka ny tenin'ny sasany olo hoe moramora kokoa noho ny mijery azy sur YouTube raha ny vola lany noho ny mijery direct zany mitroka be, de misy zany miandry an'le en différé vao mijery ka ho adikanay convertisseko YouTube izy rehefa avy eo de any no mijery fa ame fotoana anareo amin'ny manaraka indray fa voafetra ihany ny fotoana noho zany fa ny any afatra farany de ny hoe ho an'ny Gen Z ny tena todiako hoe nahazo lesona atsika tamin'ireny tolona teo reny izay azo lazaina hoe nosamboriny zalahy teny am-panidinana, nahita tsara nareo reny tonga teny amin'ny 13 mai move le olona nieritreretinareo tokony teo valiny tsia. Anao ngamba tonga de atao mahitsy le izy fa de hoe io aloha no misy de ataovy zay mampety an'io, donc zay zany tsika azo alamina arakin'izay araka ny teny soratra masina hoe zay nahazo fahendrena avy any ambony de mora lamina, ka na de mora lamina aza de misy koa ny lamina fa tsy afaka mametraka azy anao zay tiany ny olona. Donc so kenda ahitsako ry Gen Z, so la voay amindra ka aza mandeha amin'ny fihetseham-po tsony surtout ao aorianan'izao satria le émotion-nareo no lalaovin'ny sasany ka hatateraka an'le fikafikany zareo ambadika eo, zay foana le izy. Zay ngamba andehaoko samosarotiny am'izay zay moa ny rôle anay amin'ny maha garde de la révolution andray, zay dia miaro an'ilay tolona hafa izay tena le tena tolona fa ty ho anay aloha mbola tsy tia mihitsy le tolona pseudo refondation zao aminay de mbola zay no idivana mafy eto fa de mankasitraka atsika mpanaraka ny pejy manome fotoana amin'ny heriny sabotsy ohatr'izao indray raha ohatra ka mbola samy velonay na fa dia bonne soirée daholo, mirary soa Bonne soirée misaotra.